Asipanivana ny lalàna mifehy teti-bola-panjakana vita amin'ny volosiro arivo fantsiana izay ateraky ny fisindro famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara araka ny fanazavana voaray. Raha ny fantatra ihany koa dia mety hoentiny eo anivon'ny parlemanta roa antenimieran-dolona sy antenimieram-pirenena ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany izay hanomboka ny talata faharoan'ny volana May ho avy izao ny volavolan-dalàna mikasika izany. Ho an'ny antenimieram-pirenena manokana mbola anisan'ny volavolan-dalàna hoentiny eo anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny lalàna mikasika ny fametrahana ny fitsarana manokana misana ny fandikan-dalàna ara-toekarena miampy ireo vary mangatsiaka hafa. Nisy vary mangatsiaka moa anankiroa tamin'ny tsy vita tamin'ny fivoriana farany teo mahakasika resaka fifanarahana fampiramam-bola avy any ivelany tsy vita tamin'ny fotoana iny dia misy volavolan-dalàna anankiray ihany koa vary mangatsiaka mbola sisa tavelao ka amin'izao fotoana tenenantsika zao raha tsy diso dia mbola misy volavolan-dalàna anankiray ihany no mbola tonga ao fa mino fa mandra-pahatonga n'izany fotoana hidiran'izany dia mety hisy volavolan-dalàna hafa. Mandritry ny enimpolo andro ny fivoriana ara-potoana voalohany parlemanta indroa ataona ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka everiny maro afahafana ny fivoriana eny amin'ny lapan'Tsimbazaza izay hanomboka ny talata faharoa ny volana May ho avy izao.